tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina dia tsy nandray azy. And the darkness has never put it out. Nisy lehilahy nirain'Andriamanitra, Jaona no anarany. Tonga mba ho vavolombelona hanambarany mazava izy, mba hinon'ny olona rehetra no ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga mba ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. Ny teny no tena mazava, izay mahazava ny olona rehetra. Tonga eto amin'izao tontolo izao izy. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy dia tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. God himself was their father. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina teto amintsika, ary hitanay ny voninahiny. Full of grace and truth lived among us. Dia voninahitra mendrika ho an'ny lahy tokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Vavolombelona nanambara azy Jaona ka niantso hoe, izy ilay nolazaiko hoe izay avy ao arianako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Because he existed before I was born. Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana miampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanakalahy tokana izay ao an-tratrany iray, izy no nanambara azy. Izao no fanambarana nataon'i Jaona raha naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema hankany aminy Jiosy mba hanontany azy hoe, iza moa ianao? Ary nilaza marina izy fa tsy nandà, ary hoy ny filazana, tsy izao no Kristy. Ary nanontany azy izy ireo hoe, ahoana ary? I Eli va ianao? Dia hoy izy, tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao? Fa hoy izy hoe, tsy a. Dia hoy ireo taminy, iza ary ianao? Mba hitondranay valo no hany amin'izay naniraka anay. Lazainao ho iza moa ny tenanao? Dia hoy izy, izaho dia feony miantso mafy any an-tany hevitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'ny Tompo, arak'izay nolazainy Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo, dia nanontany an'i Jaona indray ireo hoe, nahoana ary ianao no manao batisa, raha tsy ianao no Kristy, na Eli, na ilay mpaminany? Namaly azy ireo Jaona hoe, izaho dia manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy iray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy ao aorianako, ary tsy mendrika hamany fehikapany akory aho. I'm not good enough even to untie his sandals.
izany zavatra izany dia tany Betania any an-dafin'ny Jordana izay nanaovany Jaona Batisa. No ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jaona ka hoy izy: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Izy ilay nozazaiko hoe misy lehilahy tonga avy ao aorinako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Because he existed before I was born. Ary tsy nahalala azy aho, fa mba hanehoana azy amin'ny Israely dia izany no ny aviako manao batisa amin'ny rano. Make him known to the people of Israel. Ary Jaona no vavolombelona nanambara hoe: Izaho dia nahita ny fananidina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary tsy nahalala azy aho, fa izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idinany fanahy sy toerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. He is the one who baptizes with the Holy Spirit. Ary nahita aho ka mijoro vavolombelona fa izy no zanak'Andriamanitra. He is the Son of God. No ny ampitson'iny i Jaona dia mbola teo ihany niaraka tamin'ny mpianany roalahy, ary nahitan'i Jesosy nitsangatsangana izy ka niteny hoe: Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. No nitodika Jesosy ka nahita azy ireo manaraka dia niteny taminy hoe: Inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roalahy taminy: Raby, izany hoe mpampianatro. aiza anao no mitoetra? Dia hoy izy taminy: Avy fa ho hitanareo. dia nandeha izy ireo ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ora 10 tamin'izay. I André, rahalan'i Simona Petera no iray tamin'izy roalahy izay nandre ny tenin'i Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Ary izy no nahitany Simona rahalany aloha dia hoy izy taminy: Efa nahita ny Mesia, izany hoe ny Kristy, zahay. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. No nibanjina azy Jesosy dia niteny hoe: Ianao no Simona zanaky Jaona, ianao dia antsoinako hoe Kefasy. izany hoe Petera. means a rock. No ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilea Jesosy. Ary nahitany Filipo izy ka niteny taminy hoe: Manarà. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'i André sy Petera. I Filipo kosa raha nahitany Natanaela dia niteny taminy hoe: Philip found Nathanael. Efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sady nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy: Moa mba misy zavatra ho atoy izany va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy:
andeha izaho. No nahita ny Natanaela nanatona azy Jesosy dia nilaza ny momba azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. hoy Natanaela taminy. Ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly azy Jesosy hoe, Talohan'ny antsony Filipo anao dia efa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. dia hoy Natanaela, Rabi io, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'ny Israely. hoy ny navaliny Jesosy azy hoe, Moa ny nilazako taminao va fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao no inonao, ahita zavatra lehibe noho izany ianao. ary hoy koa izy taminy, Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilia. ary taony ny renin'i Jesosy, ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nasaina ho amin'izany fampakaram-bady izany. Also been invited to the wedding. ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. hoy Jesosy taminy, Raha vehivavy, moa mifaninona akory izaho sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoan'androko. fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, Atao izay asainy ataonareo. ary nisy siny vato enina mahalany rano indroa na intelo famarana avy nipetraka teo fanadiovana araka ny fanaony jiosy. dia hoy Jesosy taminy, Fenoy ranony ny siny. dia nofenoiny hatramin'ny molony. ary hoy Jesosy taminy, Tovozy amin'izao ka ento ho amin'ny mpandahatra ny fanasana. dia noentiny izany noho ny nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviany fa ny mpanompo izay nanoviny rano ihany no nahalala izany. dia niantso ny mpampakatra izy ka niteny taminy hoe, Araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara aloha no arosony, fa rehefa mitady ho mamy ny olona dia izay vao ny ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilia ho voalohan'ny mpamantarana, nasehony ny voninainy
ary nino azy ny mpianana. Rehefa afaka izany dia nidina nankany Kapernaoma Jesosy sy ny reniny ary ny rahalany mba ny mpianana, nefa tsy dia nitoetra ela tany izy ireo. No ny akaiky ny Paska Anjiosy dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary hitany nipetraka tao amin'ny tempoly ireo mivarotra omby sy ondry ary voromailala, tao koa ireo mpanakaly vola. Dia nanao kotopiko-fe izy ka nandroaka azy rehetra hiala tao amin'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary naparitany ny volan'ny mpanakaly vola sady nazerany ny latabatra. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. And he ordered those who sold pigeons. Dia hoy izy tamin'ny mpivarotra ny voromailala, ento mivoaka any ireto zavatra ireto. Aza taonareo trano fivarotana ny tranony raiko. ary tsaro ny mpianana fa voasoratra hoe Ny firehetako ny amin'ny tranonao no haharitra ainahy. God burns in me like a fire. fa hoy ny Jiosy taminy, Inona ny famantarana asehonao aminay no manao izao zavatra izao ianao? Jesosy namaly azy ireo hoe Raha vao ity tempoly ity fa ao anatin'ny atelona dia atsangako indray. nefa hoy ny Jiosy, nandritra ny 9 taona no efa nananganana ity tempoly ity, koa ianao va atsangana azy amin'ny atelona? ny tenany anefa no tempoly no lazainy. So when he was raised from Koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaro ny mpianana fa efa nilaza izany izy, ary niny ny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy ireo. No ny tao Jerosalema Jesosy tamin'ny Paska, izany hoe tamin'ny andro firavoravoana, dia maro no niny ny anarany raha nahita ny famantarana izay nataony. Nefa Jesosy tsy nahatoky azy satria fantany avokoa ny olona rehetra, ary tsy nitady olona hanambara olona izy, fa ny tenany no nahalala izay tao am-pon'ny olona. Nisy fariseo iray antsoina hoe Nikodemosy, mpanapaka teo amin'ny Jiosy. Nankao amin'i Jesosy izy noho ny alina, ka niteny taminy hoe Rabi ô, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. hoy ny navaliny Jesosy azy hoe Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. hoy Nikodemosy taminy, Ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Mo mahazo miditra ny ekibon'ny reniny indray va izy ka ateraka? hoy Jesosy hoe Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy.
azagaga noho ny ilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra dia mitsoka any amin'izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiavinina izay alehany. Dia tahaka izany koa izay rehetra ateraky ny fanahy. Ary hoy Nikodemosy, atao ahoana no ahatanteraka izany zavatra izany? Hoy Jesosy namaly azy, ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay. Nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inonareo. Ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Tsy nisy niakatra ho any an-danitra, afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny mena rana tany an-tany efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona, mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao Andriamanitra mba hitsara izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao no fitsarana, tonga eto amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala ny mazava, sady tsy manatona ny mazava. Fandrao hita miariary ny asany, fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava, mba haseho ny asany, satria atao amin'Andriamanitra izany. Taorinan'izany dia tonga tany amin'ny tany Jodia Jesosy sy ny mpianany, ary niara nitoetra tamin'ny tao izy sady nanao batisa. Ary Jaona koa dia nanao batisa tao Ainona akaiky ny Salehima, satria be rano tao dia nankany ny olona ka nataony batisa, satria tsy mbola natao tao an-tranomaiziny Jaona. Ary nisy nifandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny jiosy iray ny amin'ny fanadiovana. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nilaza taminy hoe, Raby eo, ilay tany aminao tany an-dafin'ny Jordana izay nambaranao, indro manao batisa izy, ary ny olona rehetra dia manatona azy. Dia hoy Jaona hoe, tsy misy olona mahay mandray na inona na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ianareo ny vavolombeloko, fa hoy aho, tsy izaho ny Kristy fa ny rahina hialoha azy aho. Izay manana ny ampakarina ho mpapakatra, fa ny sakaizany mpapakatra izay mitsangana sy miaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpapakatra, ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa dia tsy maintsy miaina. Izay avy any ambony dia ambonin'ny rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany. Koa ny momba ny ety an-tany ihany no lazainy, izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra. Koa izay hitany sy ireny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia manisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra. Fa izay nirahin'Andriamanitra dia milaza ny teniny, satria tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny iray tia ny zanaka, ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka kosa dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Tamin'izay, rehefa fantatra Jesosy fa ny fariseo efa nareo hoe Jesosy mahazo mpianatra maro sy nanao batisa be noho i Jaona, kanefa tsy Jesosy tena no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nankany Galilea indray. Ary tsy maintsy namakivaky any Samaria izy. Tonga tao an-tanàna iray any Samaria izay atao hoe Sikara Jesosy. Izy io dia akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fantsakany Jakoba,
koa satria sasatra tamina lehany Jesosy dia nipetraka teo am-pantsakana rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy Samaritanina iray avy hantsaka rano dia hoy Jesosy taminy: omeo aho hosotroko. fa efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina ny mpianana. Jiosy ianao, ka nahoana no mangataka amiko rano hosotroana nefa ao vehivavy Samaritana? Fa ny Jiosy dia tsy manan-draharaha amin'ny Samaritana. Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Tompo, tsy manana fanovozana ianao, sady lalina ny fantsakana, koa avy aiza no azonao izany rano velona izany? Ianao va lehibe noho i Jakoba razantsika izay nanome anay ity fantsakana ity? Sady sy ny zanany mba mibiby no nisotro teto? Izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangetaeta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaeta mandrakizay. Satria ny rano izay omeko azy dia oloha rano miboboka ao aminy ho fiainana mandrakizay. Tompoko, omeo izany rano izany ao mba tsy hangetaeta na aketo antsanka intsony. Andeha ary antsoy ny vadinao dia mankanesa ty. Tsy manambady aho. Marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho. Fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ny razanay dia nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity. Ianareo anefa dia milaza fa amin'ny Jerosalema ihany no tokony hivavahana. Raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Izahay kosa dia mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny. Raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia hoy raha vehivavy taminy: fantatro fa ho avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy, koa rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy: izaho izay miresaka aminao no izy. Tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no niresahany. Nefa tsy nisy nahateny hoe inona ny tadiavinao, na hoe nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandao ny sininy raha vehivavy ka nankany an-tanàna ary nilaza tamin'ny olona hoe: andeha isika izaho lehilahy iray izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izaho angano Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Nandritra izany fotoana izany kosa dia niangavy azy ny mpianany hoe: hano raby eo. Fa hoy Jesosy taminy: izaho manan-kanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra hoe: nisy olona nitondra zavatra hohaniny va re? Hoy Jesosy taminy: ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Moa tsy ianareo va no milaza hoe efa bolana no sisa dia ho tonga ny fararano? Indro lazaiko aminareo, atipazo ny masonareo ka jereo, fa efa masaka sahady ho amin'ny fijinjana ny eny an-tsaha. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe mamafy ny iray, mijinja kosa ny iray. Izaho naniraka nareo hijinja izay tsy nisasaranareo, olon-kafa no nisasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarana. Maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an' Jesosy no ny filazan-draha vehivavy izay nanambara hoe: nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Rehefa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy, koa nitoetra tao 2 andro izy. Ary maro koa ny nino no niteniny ka nilaza tamin'ny raha vehivavy hoe: tsy noho ny filazanao ihany no inonay,
fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Rehefa afaka ny 2 andro dia niala tao Jesosy ka nankany Galilia. Fa Jesosy tena no nanambara fa tsy misy mpaminany homen-kajy ao amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilia izy dia nandray azy ny Galiliana satria fa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firaviravona, fa mba niakatra tamin'ny andro firaviravona koa izy ireo. Ary tonga tany Kana any Galilia indray Jesosy dia tany amin'ilay nampodininy rano ho divay. Nisy tandapa iray tany Kapernaoma izay nanana zanakalana rary. Rehefa nahare izy fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina ny aminy sy hanasitrana ny zanany izay efa ho faty. Dia hoy Jesosy taminy: raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety hino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy: Tompoko, midina re dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy: andeha mody. Velona ny zanakao. Ary nino ny teny izay nolazainy Jesosy taminy raha lehilahy ka lasa nody. Noho ny nidina izy dia nitsena azy ireo mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary nanontany azy ny ora izay nahasitranany izy dia hoy ireo taminy: omaly tamin'ny ora fahafito no nialany tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nitenenan'i Jesosy taminy hoe: velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankohonany rehetra? Zany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia. Taorian'izany dia nisy andro firaviravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Any Jerosalema, eo akaiky ny vavahadin'ondry dia misy farihy izay antsoina amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5 izy io. Tao no nandriany mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny maty izay miandry ny fihetsehan'ny rano. Fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampihetsika ny rano. Koa izay niroboka voalohany rehefa nihetsika ny rano dia sitrana, na inona aretina nanjo azy. Ary nisy lehilahy iray izay efa narary nandritry ny 7 taona teo. Raha nahita azy mandry teo Jesosy ka nahalala fa efa nahazo azy hatry ny ely izany dia hoy izy taminy: teo sitrana va ianao? Dia namaly azy ilay marary hoe: tompoko, rehefa etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androbokay ao amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosika eo alohako. Hoy Jesosy taminy: mitsangana, mba tao ny fandrinanao ka mandeha any.
ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandrinany. Ary lasa nandeha. Sabaty izay andro izay dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandriananao ianao. Fa ora lehilahy hoe, ilaina nasitranay no niteny tamiko hoe batao ny fandrinanao ka mandehana. Ary ireo dia nanontany azy hoe, iza moa izany lehilahy izany izay niteny taminao hoe batao ny fandriananao ka mandehana? Fa ilay sitrana dia tsy nahalala azy, ary niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Taorinan'izany dia hitan'i Jesosy tao amin'ny tempoly raha lehilahy, ary hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy nonony teo. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nanasitrana azy. Ary noho izany dia nanenjika an'i Jesosy ny Jiosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabaty izy. Dia hoy Jesosy hoe, ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa. Nefa vao mainka nitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho izy nandika ny sabata ihany, fa noho ny nilazany koa fa Andriamanitra no rainy, sady nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Hoy indray Jesosy tamin'izy ireo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona avy amin'ny fahefan'ny tenany, afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Fa na inona no ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no amelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomen'ny zanaka mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka, tahaka ny fanajan'ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tsarainy. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny fotoana ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho aminy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho aminy. Ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany, fa avy ny fotoana izay andrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony, dia hiala avy ao izy. Izay nanao ny tsara dia ho amin'ny fitsanganana mitondra amin'ny fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho amin'ny fitsanganana mitondra amin'ny fitsarana. Raha izaho dia tsy afaka manao na inona avy amin'ny fahefan'ny tenako, araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka. Raha izaho no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy iray izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo dia nandefa iraka tany amin'ny jaonina, ary nanambara ny marina momba ahy izy. Fa tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona aho, fa milaza izany zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. I jaonina dia jirony rehetra ka namirapiratra,
ary sitrakareo ny nifaly vetivety tamin'ny fahazavana. Fa izaho kosa manana fanambarana lehibe no ijaonina, satria ny asa nomen'indray aho ho vitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara ny momba ahy fa nirahan'iray aho. Ary ny ray izay naniraka izy no nanambara ahy. Tsy mba renareo ny feo no nahitanareo akory aza ny endriny, ary tsy mba mitoetra ao anatinareo ny teniny satria tsy mino izay nirahiny ianareo. Dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Kanefa tsy mety manatona ahy ianareo mba anananareo fiainana, tsy mandray laza mamboninahitra avy amin'olona aho. Fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana n'Andriamanitra ao am-ponareo. Izaho dia avy amin'ny anarany raiko nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenany dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo izay mifampitady voninahitra ahoana moa ny fino, raha ny voninahitra avy amin'Andriamanitra tokana aza tsy mba tadiavinareo? Aza heverinareo fa izaho no hiampanganareo amin'ny ray. Misy ny mpiampanganareo dia i Mosesy izay itokinareo. Fa raha mba nino an'i Mosesy ianareo dia ho nino ahy satria nanoratra ny laza ahy izy. Fa raha tsy mino izay nosoratany ianareo, ataonareo ahoana ny fino ireo teniko? Taorinan'izany dia lasa Jesosy nihita ny ranomasin'i Galili, dia ny ranomasin'i Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao izy mba ny mpianana. Fa efa akaiky ny Paska, ilay andro firavoravoan'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masina ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo: aiza no hividianantsika mofo ho hanin'ireo? Nataony izany mba hizahany toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa hataony. Dia namaly azy i Filipo hoe: na dia mofo vidiana amin'ny denaria 200 aza tsy ho ampy azy rehetra hananany kely avy. Ny mpianany iray, i Andre, rahalan'i Simona Petera, dia nilaza taminy hoe: misy zazalahy manana mofo varim-bazaha 5 sy hazan-drano madinika 2 aty. Fa ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy: asaivo mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo, dia nipetraka ireo ka tokony ho 5,000 ny isan'ny lehilahy. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra izy dia nizary izany tamin'izay nipetraka hihinana. And distributed to the people who were sitting there.
did the same with the fish. Ary ny hazan-drano koa dia arak'izay nilainy. Rehefa vokony ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. dia nangoniny ka nafeno harina 12 ny sombitsombon'ny mofo varim-bazaha 5 izay ambiny tsy lanin'ny mpihinana. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa no ilay mpaminany izay tonga eto amin'izao tontolo izao. Rehefa fantatra Jesosy fa efa ho avy ny olona hakazy ankeriny hataony mpanjaka, dia lasa niala indray izy irery nankany an-tendrombohitra. Rehefa hariva ny andro dia nidina hoe ny amin'ny ranomasina ny mpianany, niondrana an-tsambokely izy ireo, dia nihita ny ranomasina ka ny Kapernaoma. Efa maizina sady ny andro tamin'izay, nefa Jesosy tsy mbola tonga teny aminy. Ary nanonja be ny ranomasina fa mafy ny fifofofon'ny rivotra. Rehefa nivoy tokony ho 520 na 30 stadio izy ireo, dia nahita ny Jesosy nitsangatsangana teny amin'ny moron'ny ranomasina ary nanakaiky ny sambokely, dia natahotra izy ireo. Coming near the boat, and they were terrified. Fa hoy Jesosy taminy, izaho ihany ity, aza matahotra. dia handray azy ho eo an-tsambokely izy ireo. Ary niaraka tamin'izay ny sambokely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany. No ny ampitson'iny ny vahoaka izay nijanona teny ampitan'ny ranomasina dia nahita fa tsy nisy sambokely hafa teo afa-tsy iray ihany. Ary Jesosy tsy mba niara-niondrana sambokely tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany no nandeha. Kanefa nisy sambokely hafa avy tany Tiberiasy tonga teo akaikin'ilay tany nihinanany mofo rehefa nisaotra ny tompo. Koa noho ny hitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany, dia niondrana sambokely izy ireo ka nankany Kapernaoma mba hitady an' Jesosy. Rehefa nahita azy teny ampitan'ny ranomasina izy ireo, dia niteny taminy hoe, Raby io, oviana ny tonga teto ianao. Dia hoy Jesosy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny hinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa azo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay omeny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Dia novaliany Jesosy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ninonareo izay nirahiny. Dia hoy ireo taminy, inona ary no famantarana ataonao mba ho hitanay, ka hinoanay ianao? Inona moa no asa ataonao? Ny razantsika dia nihinana mana tany an-tany efitra, araka ny voasoratra hoe, mofo avy tany an-danitra no nomeny azy ho haniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra.
fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Dia hoy ireo taminy: Tompo, meo anay mandrakarivo izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofinainy izay manatona ahy tsy mba honoana ary izay mino ahy dia tsy mba hangetaeta intsony. Efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ihany ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omen'ny raiko ahy no anatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy ireny. Fa izao ny sitrapon'ny raiko dia ny hahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Dia nimonmonina tamin'i Jesosy ny Jiosy satria izy nilaza hoe: Izaho no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Dia hoy ireo: Tsy ilay io va ny Jesosy zanak'i Josefy izay fantatsika ny ray aman-dreniny? Koa ahoana indray no ilazany ankehitriny hoe izaho ilay nidina avy tany an-danitra? Fa hoy Jesosy hoe: Aza monmonina ianareo. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe: Ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra. Izay rehetra mandreka mianatra amin'ny ray no manatona ahy. Nefa tsy nisy nahita ny ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy no nahita ny ray. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izaho no mofinainy. Ny razanareo dia nihinana ny mana tany an-tany efitra nefa maty ihany. Inty kosa dia mofo midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko mba ho fiainan'izao tontolo izao. Dia nifanditra ny Jiosy ka niteny hoe: Hataon'le io ahoana reny fa nomeny nofony ho hanintsika? Fa hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izaho kosa ao aminy. Tahaka ny nanirahan'ny ray velona ahy, ary izaho koa velona amin'ny alalan'ny ray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amin'ny alalako. Ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Those who eat this bread will live forever. Izany teny izany no nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy. Maro tamin'ny mpianana izay nandre azy no niteny hoe: Sarotra izany teny izany, iza no afaka hiaino izany? Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nimonmonina ny amin'izany ny mpianana, koa hoy izy tamin'izy ireo: Mahatafitohina anareo va izany? Mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay mitoerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo dia tsy mahasoa na inona na inona.
Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Kanefa misy tsy mino ny sasany aminareo. Fantatra Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy, ary hoy izy: izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona raha tsy nomeny ray azy izany. Hatramin'io dia maro tamin'ny mpianana no nihemitra ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy: ianareo koa va mba te hiala? Hoy Simona Petera taminy hoe: Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay, ary mino zay ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe: tsy izao va no nifidy anareo 12 lahy? Nefa ny iray aminareo aza dia devoly. Fa nilaza an Jodasy, zanak Simona Iskarioty izy tamin'io. Izy io no ilay efa hamadika azy, nefa isan'ny 12 lahy. Taorian'izay dia nitety tany Galilea Jesosy, fa tsy te hitety an Jodia izy satria nitady hafaty azy ny Jiosy. Efa akaiky moa ny andro firavoravon'ny Jiosy, dia ny fetiny tranon'ny ratsan-kazo, koa hoy ny rahalany taminy: miala eto ianao ka mandehana ho an'ny Jodia mba ho hitan'ny mpianatra ao koa ny asa izay ataonao. Fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny takona, nefa ny tenany dia mitady ho hita miharihary. Raha manao izao zavatra izao ianao dia miseho amin'izao tontolo izao. Fa na dia ny rahalany aza tsy nino azy, dia hoy Jesosy taminy: tsy mbola tonga ny fotoan'androko, fa ny fotoananareo dia vonona lalandava. Tsy afaka mankahala anareo izao tontolo izao, fa izao no alany satria izao milaza fa ratsy ny asany. Miakarany amin'ny andro firavoravona ianareo, fa izao tsy mbola hiakatra ho amin'ity andro firavoravona ity satria tsy mbola tonga ny fotoan'androko. Rehefa avy nilaza ireo tenin'ireo taminy izy, dia mbola nitoetra tany Galilea ihany. Rehefa lasa niakatra ho amin'ny andro firavoravona ny rahalainy, dia niakatra koa izy, nefa tsy mba nisehoseho fa toy ny afinafina. Ary ny Jiosy dia nitady azy tamin'ny andro firavoravona ka niteny hoe: aiza izy? Ary nitakoritsika azy be ihany ny vahoaka. Hoy ny sasany: tsara fanahy izy. Fa hoy kosa ny sasany: tsia, fa mamitaka ny vahoaka izy. Nefa tsy nisy sany resaka azy miharihary noho ny fahatahorany ny Jiosy. Rehefa nisasaka ny andro firavoravona, dia niakatra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Gaga ny Jiosy ka niteny hoe: ahoana no nahaizan'ilay tiany soratra nefa tsy mba nianatra izy? Dia hoy ny navalin'i Jesosy azy hoe: tsy ahy ny fampianarako fa an'izay naniraka. Raha misy olona tanao ny sitrapony dia ahalalany amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny amin'ny fahefan'ny tena koa. Izay miteny amin'ny fahefan'ny tenany dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitry ny naniraka azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Tsy Mosesy va no nanome anareo ny lalàna? Nefa tsy misy eo aminareo mankatoy ny lalàna. Nahoana ianareo no mitady hamono ahy? Ary hoy ny vahoaka hoe: manana demoni ianao, iza no mitady hamono anao? Dia novalian'i Jesosy hoe: asa iray loha ihany no nataoko, dia gaga avokoa ianareo rehetra. Izao no nanomezan'ny Mosesy ianareo ny famorana, tsy noho izy avy tamin'ny Mosesy, fa noho izy avy tamin'ny razana. Koa na amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany ianareo. Raha amin'ny sabata aza no amorana olona mba tsy hahafoana ny lalànan'ny Mosesy, dia ho tezitra amiko va ianareo satria nisy olona iray nosotraniko ny tenany manontolo tamin'ny sabata? Aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina. Ary ny mponina sasany tany Jerosalema dia niteny hoe: tsy ilay ity va ilay tadiaviny novonoina? Ary indro izy izao miteny miharihary nefa tsy misy miteny azy akory. Efa fantatry ny mpitondra tokoa va fa io ny Kristy? Fantatsiaka izao anefa ny havian'ilay io, fa raha avy Kristy dia tsy misy mahalala izay haviany.
raha nampianatra tao amin'ny tempoly Jesosy dia niantso hoe: izaho dia fantatrareo sady fantatrareo koa izay niaviako, ary tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako aho fa marina ny naniraka izay tsy fantatrareo. Izaho mahalala azy fa izy no niaviako, koa izy no naniraka. Dia nitady hisambotra azy ny olona. Kanefa tsy nisy nahakasitanana azy satria tsy mbola tonga ny fotoan'androny. Ary maro ny vahoaka no nino azy ka niteny hoe: raha tonga Kristy, moana famantarana maro mihoatra noho ny nataon'ity lehilahy ity va izy? Ary nandreny vahoaka nitakoritsika izany zavatra izany ny aminy ny fariseo ka naniraka mpiambina hisambotra azy, ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo. Dia hoy Jesosy: kely foana ny mbola hitoerako aminareo dia akany amin'izay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy hahita, ary izay hitoerako dia tsy azonareo ale. Dia nifampiresaka ny Jesosy hoe: aiza moa no alehan'ilay ity no tsy ho hitantsika? Hankany amin'izay miely any amin'ny Grika va izy ka hampianatra ny Grika? Ahoana moa izao teny nolazain'izao hoe: hitady ahy ianareo nefa tsy hahita, ary izay hitoerako dia tsy ho azonareo ale? Tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy ka niantso hoe: raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona ka hisotro. Izay mino ahy dia hisy rano velona hiboboky avy ao aminy, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ny fanahy izay efa horaisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandre izany teny izany dia nilaza hoe: ity tokoa no ilay mpaminany. Hoy koa ny sasany: ity no Kristy. Ary hoy kosa ny sasany: avy any Galilia va no iavian'ny Kristy? Tsy voalazan'ny soratra masina va fa Kristy dia avy amin'ny taranaki Davida, sady avy ao Betlehema, vohitra no nenan'i Davida? Dia nisaratsainany amin'ny Jesosy ny vahoaka, ary nitady hisambotra azy ny sasany, kanefa tsy nisy nahakasitanana azy. Ary niverina nankeo amin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo ireo mpiambina, ka nanontaniany hoe: nahoana ianareo no tsy nitondra azy? Dia namaly ireo mpiambina hoe: tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany. Ary hoy ny fariseo tamin'izy ireo hoe: voafitaka koa va ianareo? Moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy? Fa voaozina ireto vahoaka ireto. Izay tsy mahalala ny lalàna. Ary Nikodemosy izay iray tamin'ireo mpanapaka, ilay efa niresaka tamin'i Jesosy teo aloha, dia niteny tamin'ireo hoe: moa manameloka olona va ny lalàna antsika raha tsy mbola miaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony? Fa hoy izy ireo taminy: ianao koa angamba avy any Galilia? Dinio, dia ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galilia. Dia samy lasa nody ho any an-tranony avy izy rehetra. Fa Jesosy kosa nankany amin'ny tendrombohitra Oliva. Raha vao maraina dia nankao amin'ny tempoly indray Jesosy, ary satria ny vahoaka rehetra nanatona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy iray tratra nijangajanga no entiny mpanoran-dalàna sy ny fariseo, ary rehefa avy napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy: mpampianatra, ity vehivavy ity dia tratra nijangajanga. Ary ao amin'ny lalàna i Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany.
fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nolazainy hakany fanahy azy mba hahazony antony hiampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nitohina ny tany azy ry zareo dia nitraka izy ka niteny taminy hoe, izay tsy nanota aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Raha nandray izany izy ireo dia niala tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy sy ilay vehivavy izay natao teo afovoany irery no sisa teo. Rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy, aiza ry zareo teo? Tsy nisy nanameloka anao va? Tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izaho koa tsy manameloka anao. Mandehana. Ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray hoe, izaho no fahazavan'izao tontolo izao. Izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanainy. Dia hoy ny fariseo taminy, ianao izao dia manambara ny tenanao, koa tsy marina ny fanambaranao. Hoy Jesosy hoe, na dia manambara ny tenako aza aho dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako. Fa ianareo kosa dia tsy mahalala izay niaviako na izay alehako. Mitsara araka ny nofo ianareo. Izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Ary na dia mitsara aza aho dia marina ny fitsarako satria tsy irery aho, fa ao izaho sy ny ray izay naniraka. Fa voasoratra ao amin'ny lalànanareo fa marina ny teny ijoroan'ny olona roa vavolombelona. Izaho no manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka dia manambara ahy koa. Dia hoy ireo taminy, aiza izay rainao? Dia hoy Jesosy hoe, samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ianareo dia ho nahalala ny raiko koa. Teo akaiky ny fandatsan-drakitra izany teny izany no nolazainy Jesosy raha nampianatra tao amin'ny tempoly izy, ary tsy nisy olona nisambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoana androny. Hoy indray Jesosy taminy, handeha aho ka hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Izay alehako dia tsy ho azonareo aleha. Dia hoy ny Jiosy, hamony tena va izy no milaza hoe izay alehako dia tsy azonareo aleha? Fa hoy izy taminy, ianareo dia avy aty ambany, izaho avy any ambony. Ianareo dia avy amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Satria raha tsy mino ianareo fa izaho no izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ireo taminy, iza moa ianao? Hoy Jesosy tamin'izy ireo, ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro ilazana sy tsarana anareo satria marina izay naniraka, ary izay zavatra reko taminy nolazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny ray no nolazainy taminy. Koa hoy Jesosy,
Rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izaho no izy, ary tsy manao na inona amin'ny fahefan'ny tenako aho, fa araka ny nampianarin'ny raiko aho no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka dia eto amiko, tsy nandao ahy ho irery izy satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Rehefa nilaza izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy: raha maritra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, koa ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy hoe: taranak'i Abrahama izahay, fa tsy mba andevon'olona hatrizay ela izay. Koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Hoy Jesosy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevony ota. Fa ny andevo dia tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranak'i Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy satria tsy mitombo ao anatinareo ny teniko. Izay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko, ary ianareo kosa dia manao izay renareo tamin'ny rainareo. Dia hoy ireo hoe: i Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy: raha zanak'i Abrahama ianareo dia ny asan'i Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo dia mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra, tsy mba nanao izany i Abrahama. Ianareo dia manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy: tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay, iray ihany ny rainay dia Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy: raha Andriamanitra no rainareo dia ho tia ahy ianareo satria avy tamin'Andriamanitra no niaviako sy nankanesako aty. Fa izaho tsy tonga amin'ny fahefan'ny tenako, fa izy no naniraka. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? Satria tsy afaka miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsy hinonareo. Iza aminareo moa no ampiseho ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Dia namaly azy ny jiosy hoe: tsy marina va ny filazanay, fa samaritana ianao sady manana demonia? Fa hoy Jesosy hoe: tsy manana demonia aho, fa mankalaza ny raiko. Nefa kosa ianareo dia manala baraka ahy. Fa izaho tsy mitady ny voninahitro, misy iray mitady sy mitsara. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hahita fahafatesana mandrakizay. Dia hoy ny jiosy taminy: fantatray ankehitriny fa manana demonia ianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany, nefa hoy ianao: raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hanandrana fahafatesana mandrakizay izy. Moa ianao va lehibe noho i Abrahama rainay, izay efa maty, sady efa maty koa ny mpaminany? Koa manao anao ho iza moa ianao? Dia novaliany Jesosy hoe: raha mankalaza ny tenako aho dia tsinotsinona ny voninahitro. Ny raiko izay ataonareo fa Andriamanitrareo, izy no mankalaza ahy. Tsy fantatrareo izy fa izaho no mahalala azy. Ary raha hoy aho tsy fantatro izy, dia mba mpandainga tahaka anareo koa aho. Nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny. Miravoravo i Abrahama rainareo ahita ny androko, ary nahita izy ka faly. Dia hoy ny jiosy taminy: tsy mbola 50 taona akory ianao zao dia ho efa nahita ny Abrahama va ianao? Hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia
efa izy aho. Dia naka vato hitorahana azy ny olona. Fa Jesosy ny hery ka niala tao amin'ny tempoly. Raha nandalo toerana iray Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatramina haterahany. Ary nanontany azy ny mpianany hoe, Raby eo, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba izy? Dia novaliany Jesosy hoe, tsy io lehilahy io no nanotana ny ray aman-dreniny, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy no anton'izao. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola antoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao avy dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa avy nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora. Dia nahosiny ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao any amin'ny farihy Siloama izay atao hoe nirahina ny masonao. Dia lasa ilay jamba nanasany masony ary niverina nahiratra. Koa izay nifanolo-bodirindrina taminy, sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia niteny hoe, tsy ity va ilay mipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ity. Fa hoy ny sasany, tsia, fa tahaka azy ihany ity. Hoy kosa izy, izao no izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana no nahiratany masonao? Ary hoy izy hoe, ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka niteny tamiko hoe, mankanesa ny Siloama ka sasao ny masonao dia nandeha aho ka nanasa azy ary nahiratra. Ary hoy ny olona taminy, aiza moa izany lehilahy izany? Hoy raha lehilahy, tsy fantatro. Dia noentiny tany amin'ny fariseo ilay jamba taloha. Ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany ny masony raha lehilahy. Ary mbola nanontany azy ny amin'izay nahiratany masony koa ny fariseo. Dia hoy izy taminy, nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Ary hoy ny fariseo sasany, tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany satria tsy mitandrina ny sabata izy.
hoy ny sasany: ataony lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fahagagana toy izany? dia nisaratsaina izy ireo. Ary hoy indray izy tamin'ilay jamba: inona no ilazanao ilay nampahiratra ny masonao? Dia hoy izy: mpaminany izy. Fa ny Jesosy dia tsy nino azy ho jamba nahiratra raha tsy niantso ny ray aman-dreniny ilay nahiratra ka nanontaniany hoe: zanakareo moa ity izay lazainareo hoe teraka jamba? Koa nanao ahoana ary no nahiratany izao indray? Dia hoy ny navalin'ny reto ray aman-dreniny hoe: fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay fomba nahiratany toy izao, ary tsy fantatray izay olona nampahiratra ny masony. Izy ihany no anontany io, efa lehibe izy, aoka izy no ilazany amin'ny tenany. Izany teny izany no nolazain'ny ray aman-dreniny, satria natahotra ny Jesosy izy ireo. Fa efa nifanaiky mantsy ny Jesosy fa raha misy manaiky azy ho Kristy dia ho roahina tsy ho isany amin'ny sinagoga. Izany no nilazan'ny ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy, koa izy no anontaniho. Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ireo ka niteny taminy hoe: omeo voninahitra Andriamanitra, izahay dia mahalala fa mpanota izany lehilahy izany. Fa hoy izy hoe: tsy fantatro na mpanota izy na tsy, zavatra iray loha ihany ny fantatro, jamba aho teo aloha fa mahiratra aho zao. I was blind, and now I see. Dia hoy izy taminy: inona no nataony taminao? Nanao ahoana hoe no nampahiratany ny masonao? Dia hoy izy hoe: efa voalazako taminareo ihany fa tsy niaino ianareo. Nahoana indray ny te hiaino ianareo zao? Moa te ho mpianany koa va ianareo? Dia nanevateva azy izy ireo hoe: ialahy ny mpianana, fa izahay dia mpianatra i Mosesy. Izahay dia mahalala fa i Mosesy no nitenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatray izay niaviany. Namaly azy raha lehilahy hoe: mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo izay niaviany nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Hatrizay dia tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny masony izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy nahefa na inona na inona izy. Ary hoy ny navalin'izy ireo azy hoe: tena teraka tamin'ny ota tokoa elahy. Koa elahy indray va no ampianatra anay? Dia noroahiny ho any ivelany izy. Reny Jesosy fa efa noroahiny ho any ivelany raha lehilahy, koa rehefa nahita azy izy dia niteny hoe: mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Namaly raha lehilahy hoe: iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy: efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy. Dia hoy izy: tompoko, mino aho. Sady niankohoka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy: ho fitsarana no nahatongavako eto amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy noho ny nandray izany dia niteny taminy hoe: izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy: raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, fa noho ianareo ankehitriny miteny hoe mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy tsy ho lahy, fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry dia mihaino ny feony. Koa izay ondrony tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ary entiny mivoaka avy tao. Rehefa mamoaka ny ondriny rehetra izy dia mialoha azy ireo, ary manaraka azy ny ondriny satria mahalala ny feony ireo. Ny vahiny dia tsy mba arahiny fa andosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no nataon'i Jesosy taminy, nefa tsy azon'ireo ny ainy izay tiany nolazaina taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa
izaho ny vavahadin'ondry, mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Izaho no vavahady, raha izaho no idiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra dia tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izaho kosa avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ny ondry izy, koa raha mahita ny ambodi avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodi kosa dia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy ireo. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy miraharaha ny ondry. Izaho no mpiandry tsara, ary fantatro ny asa sady fantany aho, dia tahaka ny afantaran'ny ray asy ny afantarako ny ray, ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko. Ary ho tonga andihiny iray izy rehetra sady iray ihany ny mpiandry. Izany no itiavan'ny raiko azy satria manolotra ny aiko aho mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Ary nisy fisarana indray teo amin'ny Jesosy noho izany teny izany. Maro tamin'ireo no niteny hoe manana demonia izy ka efa verisaina. Nahoana no mihaino azy ianareo? Hoy kosa nefa ny sasany, tsy mba teny ny demoniaka izany, moa ny demonia fa mahay mampahiratra ny mason'ny tsamba. Tonga ny andro firavoravoana tany Jerosalema, dia ilay atao hoe fitokanana, ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana tao amin'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangoronan'i Jesosy izy ka nanontaniany hoe ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay? Raha ianao no Kristy dia lazao marimarina aminay. Ary Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy, kanefa tsy mino ianareo satria tsy mba isan'ny ondroko. Ny ondroko dia miaino ny feoko, mahalala azy aho ary manaraka ahy izy. Ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very mandrakizay izy, ary tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia nakavato indray ny Jesosy hitoraka azy. Fa hoy Jesosy hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy? Namaly azy ny Jesosy hoe tsy asa tsara no hitorahana ivato anao, fa fitenenan ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Dia hoy Jesosy hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalànanareo va hoe hoy aho ianareo Andriamanitra? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina dia tsy azo foanana. Moa izay no asian'ny ray ka ny raha no amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria hoy aho zanak'Andriamanitra? Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino ahy. Fa raha manao ny asany ihany kosa aho, na tsy mino azy ianareo, dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko, ary izaho ao amin'ny ray. Dia nitady hisambotra azy indray ny Jesosy, fa niala teo izy ka tsy voatanany.
dia lasa nankany an-dafiny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay toerana nanaovany Jaona Batisa voalohany ka nitoetra tany izy. Maro no nankeo aminy ka nilaza hoe tsy mba nanao famantarana i Jaona, nefa izay rehetra nolazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa. Ary maro no nino azo teo. Nisy lehilahy iray narary dia i Lazarosy avy any Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. I Maria dia ilay nanositra menaka manitra ny Tompo sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany. Ary Lazarosy anadany ity narary ity. Nandefa iraka tany amin'i Jesosy izy mirahavavy mba hilaza hoe Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Noho nireny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra 2 andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Taorinan'izany vao hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho an'ny Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy, Raby eo, vao aingana teo no nitadiavan'ny Jiosy tora-bato anao, ko hakany indray va ianao? Dia hoy ny navalin'i Jesosy hoe tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafotoana izy, fa mahita ny fahazavana izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafintoana izy satria tsy misy mazava ao aminy. Izay no nolazainy. Ary taorinan'izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoa azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, Tompoko, raha matory izy dia azo vonjena ihany. Nefa Jesosy tamin'io dia nilaza ny fahafatesan'ny Lazarosy. Saingy nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny toromasina no lazainy. Tamin'izay Jesosy vao nilaza mazava taminy hoe maty Lazarosy, ary faly aho noho ny aminareo satria tsy tany mba hinonareo, fa andeha isika hankany aminy. Dia hoy Tomasy izay atao hoe kambana tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Noho ny tonga Jesosy dia hita ny fa efa nilevina hefarana ny izy. Ary Betania dia tao akaikin'i Jerosalema, tokony ho 5 stadio no elanelany. Ary Marta amin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria mba hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadainy. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa i Maria kosa dia nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha tetry ianao dia tsy maty ny anadaiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hitsangana ny anadahinao. Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, Eny Tompoko, mino fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandeha niantso mangingina ny Maria rahavaviny, ka hoy izy hoe tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Raha vao nandray izany Maria dia nitsangana haingana ka nankeo aminy. Nefa tsy mbola tonga tao an-tanàna Jesosy, fa mbola teo amin'ilay toerana nitsenan'ny Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa alahelo azy, raha nahita azy nitsangana haingana ka nivoaka avy tao dia nanaraka azy satria nataony fa nankany amin'ny fasana hitomany ihany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nisy an'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka niteny taminy hoe
tompoko. Raha teto ianao dia tsy maty ny anadaiko. Ary Jesosy noho ny nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanainy ka nangorohoro ny tenany ary hoy izy. His heart was touched and he was deeply moved. Aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy. Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany dia hoy ny jiosy. Akory ty habe ny fitiavany azy? Va hoy ny sasany. Moa tsy hain'ilay ity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba fa ny manao izay tsy nahafaty andray lehilahy ity. Dia voto indray ny fanahin' Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy ary zohy izany sady nisy vatona rindrina teo. Hoy Jesosy. Esory ny vato. Hoy Marta anabaviny maty taminy. Tompoko, efa maimbo izy izao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy. Tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka niteny hoe, Ray eo, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina noho ny lazako izany mba hinono fa ianao no naniraka. Rehefa nilaza izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, Ry Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka taony maty. Ny tanany sy ny tongony dia nisy fehimpaty sady voasarona lamba-paty koa ny tavany. And with a cloth round his face. Hoy Jesosy tamin'ny olona. Va ao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy izay nankeo amin'ny Maria ka nahita ireo zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataon'i Jesosy. Ary ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo dia nanangona ny sinedriona ka niteny hoe, Ahoana no ataontsika? Fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha avelantsika anao toy izany ihany izy dia hino azy avokoa ny olona rehetra ary ho avy ny Romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary ny iray taminy dia i Kaiafa mpisorona be tamin'izany taona izany dia niteny taminy hoe, Ianareo dia tsy mahalala na inona na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty hamonjy ny firenena mba tsy ho levona avokoa ity firenena ity. Ary tsy niteny izany tamin'ny hevitry ny tenany izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy, dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely mba ho tafangona ho iray. Koa hatramin'izany andro izany dia nikendry hahafaty azy ry zareo. Ary Jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny jiosy intsony, fa niala teo izy nankany amin'ny tany akaiky ny tany efitra,
ho any amin'ny tanàna atao hoe Efraima ary nitoetra tany izy mba mimpianatra. Ary efa akaiky ny Paska any Jiosy ary maro ny avy tany ambanivohitra no niakatra ho any Jerosalema ny alohan'ny Paska mba hanadio ny tenany. Dia nitady an Jesosy ireo raha nijanona tao amin'ny tempoly ka niresaka hoe: ahoana ny hevitrareo? Tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravoana va izy? Ary ny lehibe ny mpisorona sy ny fariseo dia efa nandito fa raha misy olona mahalala izay toerana dia tsy maintsy milaza amin'izy ireo mba hisamborany azy. Rehefa henemana no sisa tsy hahatongavan'ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ireo, i Marta no nanompo. Fa i Lazarosy no iray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary rehefa naka-menaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy, lanjana iray livatra i Maria, dia nanositra ny tongotra Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany. Koa feno ny hanitry ny menaka ny trano. The sweet smell of the perfume filled the whole house. Ary hoy Jodasy Iskariota, iray tamin'ny mpianany dia ilay efa hamadika azy: nahoana io menaka io no tsy namidy denari 300? For 300 silver coins. And the money given to... ka nomenany mahantra. Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahin'ny mahantra fa noho izy mpangalatra sady izy koa no mpitondra ny kitapom-bola ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy: avelao izy mba ho tahiriziny ho amin'ny andro any amboarany ahy aleviny, fa ny mahantra dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Betsaka tamin'ny vahoaka Jiosy no nahafantatra fa teo Jesosy, ary tonga teo ireo, nefa tsy noho Jesosy ihany fa mba hahita ny Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa nikendry hahafaty an'i Lazarosy koa ireo lehibe ny mpisorona, satria noho ny aminy no nialan'ny maro tamin'ny Jiosy ka ninony an'i Jesosy. Ny ampitsoniny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana. Rehefa naharefa hankany Jerosalema Jesosy dia naka sapany fika nivoaka hitsena azy sady niantso hoe: hosana, isaora ny aneny mpanjakan'i Israely, ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nahita zana-boriky iray dia nitaingina azy, araka ny voasoratra hoe: aza matahotra ry ziona zanaka vavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina zana-boriky. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy, izay vao natsiaro izy ireo fa voasoratra ilaza azy io zavatra io, sady efa nataony tamin'izany. Ary nambara azy ny vahoaka izay teo aminy, fony izy niantso an'i Lazarosy hivoaka avy tao amin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Izany koa no nitsenan'ny vahoaka azy, satria fa reny fa nanao ilay famantarana iny izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nifampilaza hoe: hitanareo fa tsy mahefa na inona akory ianareo, indro lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao. Nisy Grika ny sasany tamin'ireo niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravoana, ary izy ireo dia nankany amin'ny Filipo avy any Betsaida any Galilea, dia nangataka taminy hoe: Tompoko, mba tahita ny Jesosy izahay. Dia lasa nilaza tamin'ny André Filipo,
avy eo kosa dia lasa nilaza tamin'i Jesosy i Andre sy Filipo. Ary hoy Jesosy, tonga ny fotoan'andro ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia ahavokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy hanaraka, ary izay hitoerako dia ao koa no hitoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny ray. Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko, ary inona no lazaiko? Raha eo, vonjeo aho afaka amin'ity ora ity, nefa izao no miaviko ho amin'ity ora ity. Raha eo, mankalaza ny anaranao. Dia nisy feo avy tany an-danitra hoe, efa nankalaza azy aho, ary mbola ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nijoro teo ka nahare dia niteny hoe, kodrokorana izany. Hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Fa hoy Jesosy hoe, tsy noho ny amiko no nahatongavan'izany feo izany, fa noho ny aminareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny ny andrinan'izao tontolo izao dia horohana ny velany. Ary izaho rehefa asandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanatona. Izany no nolazainy mba hanambarana ny fomba ny fahafatesina izay efa hiaretany. Dia hoy ny vahoaka taminy hoe, efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy dia haritra mandrakizay, koa ahoana no ilazanao hoe tsy maintsy asandratra ny zanak'olona? Iza moa zany zanak'olona izany? Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa avy nilaza izany Jesosy dia nialy izy ka niery azy ireo. Na dia fa nanao ireo famantarana betsaka ireo teo anatrehany aza izy, dia tsy mba nino azy izy ireo, mba hahatanteraka ny teny nataony Isaia mpaminany hoe, Tompoko, iza no nino ny teny nampitondraina anay, ary iza no nampisehoana ny sandry ny Tompo? Izany no tsy nahaizany nino, satria hoy koa Isaia, efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy, mba tsy hahita ny masony na hahalala ny fony, dia tsy bebaka izy ka tsy hahasitrana azy aho. And they would not turn to me, says God, for me to heal them. Isaiah said this. Izany teny izany no nolazainy Isaia, satria nahita ny voninainy izy ka nilaza azy. Even then, many of the Jewish authorities. Kanefa na dia maro aza ny mpitondra no nino azy, dia tsy nanaiky izy ireo noho ny fariseo, fa ndrao horoahy na tsy hoisany ao amin'ny sinagoga. Fa aleon'izy ireo voninahitra avy amin'ny olona, toy izay voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ary Jesosy niantso hoe, izay mino ahy dia tsy izaho no inono, fa izay naniraka, ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka. Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy.
Raha misy mandreny teniko ka tsy mitandrina izany, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mandahaka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany, satria izaho tsy niteny amin'ny fahefan'ny tenako, fa ny ray izay naniraka. Izy no nandidy ahy ny amin'izay holazaiko sy izay ambarako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy ray tamiko. Talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Pasika, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, ary tiany azy izay eo amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Jesus and his disciples were at supper. Raha mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva izy ireo, ary Jodasy Iskariota, zanaka Simona, dia efa nomeny devolo-saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatry Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany, sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana niala teo am-pisakafoanana izy, ka nametraka ny akanjony ivelany, ary naka lamba famahana ka nisikinany. Avy eo dia nampidina rano tamin'ny koveta izy, ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namaoka azy tamin'ny lamba famahana izay nisikinany. Dia nankeo amin'ny Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy, Tompoko, ianao va no anasa ny tongotro? Dia hoy Jesosy, izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao ao aorianan'izao. Fa hoy Petera taminy, sanatria raha anasa ny tongotro ianao? Dia hoy Jesosy hoe, raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Dia hoy Simona Petera taminy, Tompoko, tsy ny tongotra ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa. Wash my hands and head too. Fa hoy Jesosy taminy, izay efa nandro dia tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa. Ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra. Fa fantany ilay efa hamadika azy, koa izany no nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Rehefa voasasany ny tongony, dia nandray ny akanjony ivelany izy, ka nipetraka indray sady niteny taminy hoe, fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo dia miantso ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo koa dia mba tokony hifanasa tongotra. Fiainarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andevy dia tsy lehibe noho ny tompony, na ny iraka noho izay maniraka azy.
raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Tsy milaza nareo rehetra aho, fa fantatro izay nofidiko, fa mba hatanteraka ny soratra masina hoe izay homana ny mofoko no nanainga ny voditongony amely ahy. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho, raha tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga, fa izaho no izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray izay irahako dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nangorohoro ny fanainy ka nanambara izy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny iray aminareo no hamadika ahy. Dia nifampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay iray nolazainy. Ary nisy mpianatra iray nipetraka nihinana teo anilan'i Jesosy, dia ilay tian'i Jesosy. Niantso azy Simona Petera ka nanontany azy hoe, iza no lazainy amin'izany? Raha mbola nipetraka tahaka izany izy, dia niraika ho amin'ny tratran'i Jesosy ka niteny taminy hoe, tompoko, iza moa izany? Dia namaly Jesosy hoe, ilay homeko ny sombo mofo izay hatsoboko no izy. Ary rehefa natsobo ny sombo mofo dia noraisiny ka nomeny an'i Jodasy ny zanaky Simona Iskariota. Taorinan'izany no nidiran'ny Satana tao aminy, koa hoy Jesosy taminy, izay ataonao dia atao viaingana. Fa tsy nisy tamin'izay nipetraka ny hinana no nahalala ny antony nilazany izany taminy, fa nataon'ny sasany hoe satria Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazany Jesosy taminy hoe fidio ny zavatra ilaintsika amin'ny andro firavoravoana na mandehana manome zavatra ho an'ny mahantra. Ary rehefa nandray ny sombo mofo izy dia niala teo niaraka tamin'izay, ary efa alina ny andro tamin'izay. Noho efa tafavoaka izy dia hoy Jesosy, ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ary Andriamanitra no ankalazaina ao aminy. Ary Andriamanitra ankalaza azy amin'ny tenany, eny ankalaza azy miaraka amin'izay izy. Anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo, nefa araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay alehako dia tsy ho azonareo ale, dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo ny mba hifankatiavanareo koa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Hoy Simona Petera taminy, tompoko, ho aiza moa ianao? Dia novaliany Jesosy hoe, izay alehako dia tsy azonao anarana ankehitriny, fa anaraka ihany ianao rahatr'izay. Hoy Petera taminy, tompoko, nahoana ny tsy mahazo manaraka anao aho ankehitriny? Na ny aiko aza nefa dia afoiko noho ny aminao. Va hoy Jesosy, ny ainao va afoinao noho ny amiko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, tsy mbola hisy akoho aneny dia andahy intelo ianao. Aza mangorohoro ny fonareo.
minoan'Andriamanitra ianareo ary minoa ahy koa. Ao amin'ny tranony raiko misy fonenana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ary izay misy ahy no hisy anareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatra izay alehanao. Koa ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipy taminy: Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampo anay izay. Hoy Jesosy taminy: Izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany va aho ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana no itenenanareo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefan'ny-tenako no ilazako izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa aho fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia minoa aho no ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Izay minoa ahy, ny asa ataoko no hataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba ankalazana ny ray ao amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy hain'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamela anareo kamboty aho, akaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko ary ianareo dia ato amiko ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tiany raiko, ary izaho tia azy ka hiseho aminy. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Dia namaly azy Jesosy hoe: Raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko tia azy ary hankao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza mangorohoro na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly satria mankany amin'ny ray aho, fa ny ray dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba inonareo rehefa tonga. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrinan'izao tontolo izao nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny ray, ary araka izay nandidin'ny ray ahy dia izany no ataoko. Mitsangana, andeha isika hiala eto. Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpambola. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia dioviny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo.
tomoera ao amiko ary izaho ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy mitoetra amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay mitoetra ao amiko ary izaho ao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy mitoetra ao amiko dia ariny eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao amin'ny afo dia ho may. Raha mitoetra ao amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba amoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Tahaka ny nitiavany ray ihany no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny mitandremako ny didina raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho feno ny fifalianareo. Izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaiza. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo dia tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haharetany vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Love one another. Raha halan'izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izaho efa halany talohanareo. Raha avy amin'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao, fa satria tsy avy amin'izao tontolo izao ianareo, fa izaho efa nifidy anareo avy tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo dia tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika izy dia hanenjika anareo koa, ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa izany rehetra izany no ataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka izy. Raha tsy tonga aho ka niteny taminy dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia tsy misy fialana azony ataony amin'ny elony. Izay mankahala dia mankahala ny raiko koa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataon'olon-kafa dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia efa hitany sady efa halany aho sy ny raiko koa. Fa tonga izany mba ahatanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalànany hoe halany tsy amin'ny antony aho. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia ho vavolombelona hanambara satria ianareo dia efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafitohina anareo. Androkanareo tsy ho isan'ny sinagoga izy. Eny ho avy ny fotoana ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany no ataony satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoan'andro, fa efa nilaza izany taminareo aho. Tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka ahy aho, ary tsy misy aminareo manontany aho hoe hoaiza ianao, satria nilaza izany taminareo aho dia vontona alahelo ny fonareo. Fa milaza ny marina aminareo aho, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra,
fa rehefa mandeha aho dia irako aty aminareo izy. Ary rehefa tonga izy dia ampiaika izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo izany ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny avy amin'ny fahefan'ny tenany izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ahy, fa andray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Izay rehetra ananany ray dia ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Ary ny mpianany sasany dia niresaka hoe, inona ary izany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo satria makany amin'ny ray aho. Ary hoy koa ireo, inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy amin'izany. Ary Jesosy nahalala fa tahantany azy ny mpianany, dia hoy izy taminy, mifanontany ianareo satria hoy aho, vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly, ary alahelo ianareo. Nefa ny alahelonareo dia ody fifaliana. Manampahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny ora. Fa rehefa velonjaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriana noho ny fifaliana, fa misy zaza nateraka ho amin'izao tontolo izao. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny, nefa ahitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona afaka manaisotra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia ahazo ianareo mba ho feno ny fifalianareo. Fa noarana no nilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny fotoana izay tsy ilazako fanoarana aminareo intsony, fa ambarako tsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izaho no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray mihitsy no tia anareo satria ianareo efa tia ahy, ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hankany amin'ny ray. Hoy ny mpianany, indro milaza mazavy ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana intsony. Ankehitriny fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona hanontany anao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Dia hoy Jesosy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny fotoana. Eny, efa tonga izay elezanareo samy ho any amin'ny azy avy, ary ilaozanareo ho irery aho, kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany, dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka niteny hoe, ray eo, tonga ny fotoan'andro. Mankalazany zanakao mba ankalazany zanakanao, araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahinao. Izaho efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany,
vitako ny asa nomenao ahy hataoko, ary ankehitriny iray eo mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao, anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy, fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho, ary nino izy fa ianao no naniraka. Mangataka ho azy aho, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao, ary izaho mankany aminao. Ray masino, terizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy, tahaka ny maha-iray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hahatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy avy amin'izao tontolo izao, tahaka ahy tsy avy amin'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ilay ratsy. Tsy avy amin'izao tontolo izao izy, tahaka ahy tsy avy amin'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho anireto no anamasinako ny tenako mba anamasina ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho anireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny maha-iray antsika. Izaho ao aminy, ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa efa naniraka ianao sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao ahy. Ray eo, tiako mba ho any amiko amin'izay misy ahy ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitra nomenao ahy izy, fa efa tia ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izaho nahalalanao, ary ireto dia mahalala fa ianao no naniraka. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy. Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany, dia nandeha izy mba ny mpianany, ka nihita ny loha Sandrika Kidrona. Ary nisy sato eo izay nidiry anisy sy ny mpianany. Ary Jodasy koa, ilay namadika azy, dia nafantatra izany toerana izany satria pakao matetika Jesosy mba ny mpianany. Ary rehefa nahazo miaramila iray toko sy mpiambina avy tamin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo i Jodasy, dia nakao nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantatry Jesosy izay rehetra hanjoa azy, dia nanatona azy ireo izy ka niteny tamin'ireo hoe, iza moa no tadiavinareo? Ary nivalian'ireo hoe, Jesosy avy any Nazareta. Ary teo koa i Jodasy ilay namadika azy,
hoy Jesosy taminy: izaho no izy. raha vao nilaza taminy Jesosy hoe izao no izy, dia niemitra ireo ka lafy tamin'ny tany. Ary nanontany azy indray Jesosy hoe: iza moa no tadiavinareo? Dia hoy izy: Jesosy avy any Nazareta. Dia hoy Jesosy hoe: efa nolazaiko taminareo fa izaho no izy. Koa raha izaho no tadiavinareo dia avelao andeha ireto. Let these others go. Mba hahatanteraka ny teny izay nolazainy hoe tsy nasiako very izay nomenao aho. Ary nanana sabotra i Simona Petera, dia nanatsoaka izany ka nikapa ny sofin'ny mpanompo ny sorona be ary nahafaka ny sofin'ny havanana. Malko no anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera: ampidiro amin'ny tranony ny sabatra aho. Tsy hosotroako va ny kapoaka nomeny raiko aho? Ary ny miaramila iray toko sy ny mpifeharivo ary ny mpiambina tamin'ny jiosy dia nisambotra an'i Jesosy ka namatotra azy. Dia nitondra azy tany amin'ny Anasy aloha, fa izy no rafozan'i Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany. I Kaiafa dia ilaina nome saina ny jiosy hoe mahatsara raha maty ny olona iray hamonjena ny firenena. Ary Simona Petera sy ny mpianatra iray koa dia nanaraka an'i Jesosy, ary fantatry ny mpisorona be io mpianatra io, dia niara-niditra tamin'i Jesosy ho ao an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be izy. Fa i Petera dia nijanona teny ivelan'ny vavahady. Dia nivoaka avy tao ilay mpianatra iray izay fantatry ny mpisorona be, ka niteny tamin'ny mpiandry vavahady, dia nitondra ny Petera niditra. Ary hoy ny ankizivavy mpiandry vavahady tamin'ny Petera: moa ianao mba isan'ny mpianatra io lehilahy io? Hoy izy: tsy izy aho. Ary namelona afinarina ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha ka nijanona namindro teo. Fa nangatsiaka ny andro ary mba nijanona niara-namindro taminy koa i Petera. Ary nanadina an'i Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarany ny mpisorona be, fa Jesosy namaly azy hoe: izaho no teny miariary tamin'izao tontolo izao. Izaho nampianatra mandrakariva tao amin'ny sinagoga sy tao amin'ny tempoly izay iangonan'ny jiosy rehetra, ary tsy nisy nolazaiko tao amin'ny takony. Koa nahoana ny manontany ahy ianao? Ireo izay niainy no anontanivo izay nolazaiko taminy, fa ireo no mahalala izay nolazaiko. Rehefa nilaza izany teny izany izy, dia namely te hamaina an'i Jesosy ny mpiambina iray izay nitsangana teo sady niteny hoe: zany va no famalinao ny mpisorona be? Dia hoy Jesosy: raha ratsy no nolazaiko, ambarao izay maharatsy azy. Fa raha tsara ihany kosa, nahoana ny dia mamely ahy ianao? Ary nasainy Anasy ny hoentina ampatorana ho any amin'ny Kaiafa izay mpisorona be izy. Ary nijanona namindro teo i Simona Petera, dia nisy nilaza taminy hoe: moa ianao koa mba isan'ny mpianany? Fa nandà izy hoe: tsy izy aho. But Peter denied it. One of the high priest's slaves. Hoy ny iray tamin'ny mpanompo mpisorona be, havan'ilay nokapain'i Petera sofiny: tsy efa hitako niaraka tamin'ny tao anaty sava ianao? Dia nandà indray Petera. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonaneno. Ary noentiny niala tao amin'ny Kaiafa ho ao anaty lapa Jesosy vao maraina ny andro tamin'izay. Nefa tsy niditra tao anaty lapa ireo, fa ndrao voaloto satria hihinana ny Pasika izy ireo. Ary nivoaka ho eo aminy teo ivelany Pilato ka niteny hoe: So Pilate went outside to them and asked, inona moa ny ampanganareo io lehilahy io? Dia namaly ireo hoe: raha tsy mpanao ratsy izy, tsy mba natolotra ianao. Ary hoy Pilato taminy: entonareo izy ka tsara ho araka ny lalàna nareo. Hoy ny jiosy taminy:
izahay dia tsy manam-pahefana hafaty olona. Izany dia mba hahatanteraka ny tenin'i Jesosy izay nolazainy ka nanambarany ny fomba fahafatesany izay efa hiaretany. Niditra tao anaty lapa indray i Pilato dia niantso an Jesosy ka niteny taminy hoe: ianao va no mpanjakany Jiosy? Dia novaliany Jesosy hoe: hevitrao ihany va no ilazanao izany sa nisy hafa nilaza taminao? Namaly Pilato hoe: moa Jiosy va aho? Ny firenenao sy ireo lehibe ny mpisorona no nanolotra anao tamiko. Inona moa no nataonao? Hoy Jesosy hoe: ny fanjakako dia tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanomboko mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy aho, nefa amin'izao fotoana izao tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary hoy Pilato taminy: mpanjaka ary va ianao? Dia namaly Jesosy hoe: voalazanao fa mpanjaka aho, izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao dia ny anambarany marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Hoy Pilato taminy: inona ny marina? Rehefa avy nanontany izany izy dia nivoaka nankeo amin'ny Jiosy indray ka niteny taminy hoe: tsy hitako izay elony na dia kely akory aza. Fa misy fomba fanaonareo amin'ny Paska dia ny hanafahako olona iray ho anareo. Koa tianareo va raha afahako anareo ny mpanjakany Jiosy? Nefa ireo niantso indray hoe: tsy le io fa i Barabasy. Kanefa i Barabasy dia jiolahy. Tamin'izay dia nalainy Pilato i Jesosy ka nasainy kapoiny, ary nandrandana satroka tsilo ny miaramila ka nasatrony ny lohany sady nampitafiany lamba volomparasy izy. Dia nanatona azy ny miaramila ka niteny taminy hoe: arahaba ary mpanjakany Jiosy. Sady namely te hamaina azy izy. Dia nivoaka nankeo ivelany indray Pilato ka niteny tamin'izy ireo hoe: indro mitondra azy mivoaka hoeto aminareo aho mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay elony na dia kely akory aza. Ary navoaka avy tao Jesosy misatroka tsilo sy mitafy lamba volomparasy. Dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka: indro ny lehilahy. Rehefa hitan'ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpiandry raharaha Jesosy dia niantso ireo hoe: homboy amin'ny hazo fijaliana izy, homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Hoy Pilato taminy: entinareo izy ka homboy amin'ny hazo fijaliana. Fa izaho anefa dia tsy mahita izay heliny. Fa namaly azy ny Jiosy hoe: izahay dia manana lalàna, ary araka izany lalàna izany dia tokony ho faty izy satria nanao ny tenany ho zanak'Andriamanitra. Nondreny Pilato izany teny izany dia efa mainka natahotra izy. Ka niditra tao an-dapa indray sady niteny tamin'i Jesosy hoe:
avy aiza moa ianao? Nefa tsy namaly teny azy akory Jesosy dia hoy Pilato taminy: tsy miteny amiko va ianao? Tsy fantatrao va fa manana fahefanana afaka anao sady manana fahefanan'ombanao amin'ny azo fijaliana koa? Dia hoy Jesosy taminy: tsy manana fahefana amiko akory ianao raha tsy nomenanao avy any ambony. Koa izay nanolotra taminao no manan-keloka bebe kokoa. Hatreo dia nitady hanafaka azy Pilato, nefa ny antsoantso ny jiosy hoe: raha ahafahanao io lehilahy io dia tsy mba sakaizan'ny Kaisara ianao. Fa izay rehetra manao ny tena no mpanjaka dia manao teny manotra ny Kaisara. Rehefa ren'ny Pilato izany teny izany dia nitondra an' Jesosy nivoaka avy tao izy ka nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo amin'ny toerana atao hoe lampy vato na hoe gabata amin'ny teny hebreo. Andro fiomanana amin'ny Pasika ny andro tamin'izay, tokony ho tamin'ny ora fahenina, dia hoy izy tamin'ny jiosy: indro ny mpanjaka anareo? Fa ny antsoantso ireo hoe: vonoy, vonoy, mboy amin'ny azo fijaliana izy. Hoy Pilato tamin'izy ireo: homboiko amin'ny azo fijaliana va ny mpanjaka anareo? Dia hoy ireo lehibe ny mpisorona hoe: tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izahay. Ary tamin'izay Pilato dia nanolotra azy taminy mba homboana amin'ny azo fijaliana. Dia noraisin'ireo Jesosy. Ary izy nitondra ny azo fijaliana dia nankany amin'ny toerana atao hoe Ikarandoa, izay atao amin'ny teny hebreo hoe Golgota. Teo no nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana, ary nisy roa lahy koa niaraka taminy, iray avy teo andaniny roa, fa Jesosy no teo afovoany. One on each side, with Jesus between them. Ary nanoratra anarana i Pilato ka napetany teo amin'ny azo fijaliana. Izao ny voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny jiosy. Ary izany anaran'izany dia novakiany jiosy maro, fa akaiky ny tanàna ny toerana izay nanomboana an' Jesosy tamin'ny azo fijaliana,
voasoratra tamin'ny teny hebreo sy romana ary grika izany soratra izany. Noho izany ireo lehibe ny mpisorona tamin'ny Jiosy dia niteny tamin'ny Pilato hoe: aza soratana hoe mpanjaka ny Jiosy, fa izao izy no nilaza hoe mpanjaka ny Jiosy aho. Fa hoy Pilato hoe: izay voasoratro dia voasoratro. Rehefa voahombony miaramila tamin'ny hazofijaliana Jesosy dia nalainy ny fitafiany ka nozarainy efatra, samy nanana ny anjarany avy ny miaramila. Nalainy koa ny akanjony, tsy nisy vity an'izany akanjo izany fa tenona iray ihany. Dia niresaka izy ireo hoe: aza triaritsika ity fa aoka hanaovantsika antsapaka ny amin'izay ahazo azy. Mba hahatanteraka ny soratra masina hoe: nozarainy ny fitafiako ary nanaovany atsapaka ny akanjoko. Izany zavatra izany no nataony miaramila, ary nijanona teo akaiky ny hazofijalian'i Jesosy ny reniny sy ny rahavaviny reniny, i Maria vadiny Klopa sy i Maria Magdalena. No nihitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany fa nijanona teo dia hoy izy tamin'ny reniny: raha vehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy koa izy tamin'ilay mpianatra: indro ny reninao. Hatramin'izay ora izay dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy i Maria. Taorian'izany dia fantatr' Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra mba hatanteraka ny soratra masina, ka hoy izy: come true, he said. Mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo, ary nisy sponge feno vinaingitra naraikiny tamin'ny hisopa ka nataony miaramila tamin'ny vavan'i Jesosy. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia niteny hoe: vita. Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny Jiosy mba ho tapahina ny ranjon'ireo ka hisorona ny faty, mba tsy hotratry ny andro sabata eo amin'ny hazofijaliana, satria andro lehibe zany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny an'ny iray koa izay niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazofijaliana. Fanononakeo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa maty sahady izy, koa tsy mba notapahiny ny ranjony. Nisy miaramila iray nefa nandefina ny lany voany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy rasy sy rano nandeha. Ilay nahita dia vavolombelona manambara, ary marina ny fanambarany, ary fantany fa milaza ny marina izy mba hinonareo koa. Fa tonga izany mba hahatanteraka ny soratra masina hoe: tsy hisy ho tapaina ny taolany. Hoy koa ny teny iray eo amin'ny soratra masina: hijery izay nolefoniny izy. Taorian'izany dia nangataka tamin'ny Pilato i Josefa avy any Arimatia mba hahazony manaisitra ny fatin'i Jesosy. Mpianary Jesosy i Josefa, nefa tamin'ny mangingina ihany no ny fahatahorana ny Jiosy. Nomeny Pilato lalana izy, dia lasa izy ka nanaisitra ny fatin'i Jesosy.
tonga koa i Nikodemosy ilay nakao amin'i Jesosy tamin'ny alina tamin'ny voalohany ka nitondra miora sy hazo manitra voaharoharo tokony ho 100 livatra. Dia noraisiny ny fatin'i Jesosy ka nofonosiny ny lamba-paty mba amin'ny zava-manitra araka ny fanaon'i Jiosy raha manamboatra faty halevina. According to the Jewish custom of preparing a body for burial. Nisy saha teo amin'ilay nanomboana azy tany amin'ny fijaliana ary teo anatin'ilay saha dia nisy fasana vaovao izay tsy mbola nandevenana olona. Tao no nandevenany an'i Jesosy noho ny andro fiomanan'i Jiosy satria akaiky teo ny fasana. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha vao maraina mbola maizimaizina hankany amin'ny fasana i Maria Magdalena ka nahita ny vato vao aisotra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka niteny tamin'ireo hoe nalain'olona tao am-pasana ny tompo koa tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia nandeha i Petera sy ilay mpianatra iray ka nankany amin'ny fasana ary niara niazakazaka izy roa lahy ary ilay mpianatra iray dia niazakazaka nihoatra ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lamba-paty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa i Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao amin'ny pasana ka nijery ny lamba-paty nipetraka teo. Ary tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba-paty ny lamba izay nafeny lohany fa voavoalina mitokana. Tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra iray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kaniny. Tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy fa nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana i Maria. Ary raha mbola nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana. Ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo. Ny iray dia teo an-doha tamin'ilay nandriny fatin'i Jesosy ary ny iray dia teo an-tongotra ary hoy ireo taminy, raha vehivavy nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahita an Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany ho Jesosy izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fa mpiandry saha izy ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no nahaka azy teto lazao amiko izay nametrahanao azy fa izao no haka azy ihany. Hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy tamin'ny teny Hebreo hoe Raboni, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, aza manendry aho fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana makany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Dia tonga i Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe, efa nahita ny tompo aho sady izany teny izany no nolazainy tamiko. Noho ny harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'ny toerana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahorana ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany sady niteny taminy hoe, fiadanana ho anareo. Rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voany. Dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka ny nanirahany ray ihany no anirahako anareo kosa. Rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy,
raiso ny fanahy masina. Na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Fa i Tomasy iray tamin'ny 12 lahy ilay antsoina hoe kambana dia tsy mba teo amin'izy ireo raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny tompo izahay. Fa hoy kosa izy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatra ny navelan'ny fantsika, ka teko eo amin'ny olatra navelan'ny fantsika ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lany voany koa ny tanako, dia tsy mba hino aho. no ny afaka havalona dia tafangona teo indray ny mpianany ary teo koa i Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany sady niteny hoe, fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voako. Ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Dia namaly i Tomasy hoe, Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo amason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Taorinan'izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomason'ny Tiberiasy, toy izao ny fomba nisehoany. Niaraka i Simona Petera sy i Tomasy izay atao hoe kambana, teo koa i Natanaela ilay avy tany Kana any Galili, sy ireo zanak' Zebedio ary mpianatra ireo lahy hafa koa. Hoy Simona Petera, andeha hanarato aho. Hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra tsambokely, nefa tamin'ny aliny dia tsy nahazo na inona akory izy ireo. No ny efa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-drano Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, anaka, manan-kanina va ianareo? Dia namaly azy izy ireo hoe, tsia. Ary hoy izy taminy, alatsao eo amin'ny sisiny havanany sambokely ny aratonareo dia hahazo ianareo. Dia nalatsa ny harato, ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahany hazan-drano. Ary hoy ilay mpianatra izay tian'i Jesosy tamin'i Petera, ny tompo iry. Vahoren'i Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany, fa tsy ny akanjo izy dia nirotsaka tao amin'ny rano izy. Fa ireo mpianatra sasany dia nandeha tamin'ny sambokely ihany, ka nisarika ny harato feno hazan-drano, satria tsy lavitra ny tany izy fa tokony ho roanjato hakio ihany. Rehefa niakatra teo an-tanety izy ireo dia nahita finarina teo sy hazan-drano teo amboniny ary mofo. Hoy Jesosy taminy, mitondra hazan-drano amin'ireo voazonareo teo. Dia niakatra i Simona Petera ka nosarihany ho eo an-tanety ny harato feno hazan-drano vaventy 350 ary na dia be tahaka izany aza ny hazan-drano dia tsy trihatra ny harato,
hoy Jesosy taminy: avy sakafo. fa tsy nisy mpianatra sananontany azy hoe: iza moa ianao? Satria fantany ihany fa ny tompo io. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy, avy eo dia nihazan-drano indray. Izany no famitelony nisehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Rehefa nisakafo izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: ry Simona zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tia anao aho. Dia hoy izy taminy: fa ano ary ny ondry keliko. Hoy indray izy taminy fanondroany: ry Simona zanak'i Jaona, moa tia va ianao? Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony: ry Simona zanak'i Jaona, moa tia va ianao? Dia nalahelo io Petera, satria izy ny teny nitelo taminy hoe: moa tia va ianao? Ka hoy izy taminy: tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra. Fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fa ano ary ny ondriko. I am telling you the truth. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao. Fa rehefa antitra kosa ianao dia anatsotra ny tananao, ary olo-kafa no anikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy mba hanambarana ny fomba ny fahafatesany izay hankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy: manarà ahy. Dia nitodika i Petera ka hitany manaraka azy ilay mpianatra tian'i Jesosy, dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka niteny hoe: tompoko, iza no hamadika anao? Rehefa nahita azy i Petera dia hoy izy: tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy: raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Fa ianao manarà. Ary niely tamin'ny raha halany resaka fa tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa raha tiako haritra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona izany sy nanoratra izany, ary fantatsika fa marina ny fanambarany. Misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, koa raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza tsy omby ny boky voasoratra.